ny fangorahan'i Jesosy. Onenanao izy. Izany no anasako mpitiavana. Anao sy nankonanao indray. Amin'ny talata 20 volana Janoary. Dia manolotra indray ny fiarabana antsika rehetra, tsy maty fo manaina, faly no fo tafahoana miaraka aminao indray. Arabaiko amin'ny anaran'i Jesosy ianao lay tantana ny fiainantsika tsirairay avy, ary dia ho tononoko aminao sy nankonanao ny fiadanany Kristy izay omeny anao maimaim-poana. Andeha hivavaka sika ranomboka izao tinidinika izao. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy lay tianay ianao. Misaotra anao indray fa manana zao tombontsoa lehibe zao zahay, hiaraka mandinika ny teninao amin'izao mpiara-miandramiko any amin'ny toerana maro samihafa izao. Misaotrany amin'ny famindrampo, misaotrany amin'ny famelan-keloka, ary misaotra sady tombo fa ho arotsaka aty amponay ny fanena masina ampianatra anay ny teninao. Piraka-pilatananao ary zao fotoana izao mba hoanitra kasitrahana eo anatria ny seza fiandrenanao. Naran'i Jesosy, amen. Ry mpiara-mianatra namana, ary mpiara-midinika rehetra, mangoraka antsika Andriamanitra. Ny karazam-panoharana sahala amin'izay hita amin'ny Testamenta Taloha ihany no ampiasaina amin'ny Testamenta Vaovao mba hanehoana ny fiantran'Andriamanitra ny zanany. Ny apôstôly Paoly dia nilaza amin'ny Korintianina 2:1-7 dia manao hoe isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tombontsika, rain'ny famindrampo, sady Andriamanitry ny fampiononana rehetra. Ary fanampin'izany amin'ny Efes 4:2-4 dia milaza manao hoe manan-karena amin'ny famindrampo Andriamanitra ary manavotra ny olombelona izy, noho ny halehiben'ny fitiavany izay hitiavany antsika. Tiantsika Andriamanitra. Tiako ny amerimerenana zany, ampitoetra zany amponao, an-tsainao fa tianao Andriamanitra. Ary betsaka ireo andinin-tsoratra masina milaza izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Andeha ho jerevantsika ny endrika anankiray izay anehoantsika ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fihetsem-po feno fangorahana asehony amin'ny tsirairay avy. Ao amin'ny filazantsara Matthieu 20:20, dia zao no voalazan'ilay teny. Matthieu 20:20 ka ny 17:20. Hoy izy hoe ary ny tompony zany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosany. Onena ilay tompo ka namela ilay mpanompo. Ao amin'ny filazantsara ny Luka 10 ka ny 17:30 indray dia zao no fanambarany soratra masina ny Luka 10 ka ny 17:30. Maneho indray an'Andriamanitra ho ilay Samaritana tsara fanahy. Hoy izy hoe fa nisy kosa Samaritana anankiray nandeha tamin'ny laleny ka tonga teo aminy, ary no nahita azy dia onena izy. Nahita lehilahy tratry ny jiolahy, onena izy. Ry mpiara-midinika rehetra, eo amin'ny olana mahazo anao, mety mandaly fotsiny ny olona, mety tsy miraharaha ny olona, mety tsy miraika ny aminao ny olona, fa lay Andriamanitra mpamindrampo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, lay Andriamanitra tonga nofo dia onena anao izy. Ao amin'ny filazantsara ny Luka 10:20 filazantsara Luka 10:20 ka ny 20 dia zao indray ny voalazany teny. Dia niainga izy ka ny amin'ny rainy, lay zanakadala io. Fa raha mbola lavitra izy dia tazany rainy ary onena azy izy ka niazakazaka dia namihina ny vozony sady nanoroka azy.
eto indray dia maneho ilay Andriamanitra toy ny ray be fitiavana ny zanany, onena Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana isany, betsaka ireo andinin-tsoratra masina zay maneho ny fihetsem-pony zay onena ary tia tsy mikarakara antsika, miverimberina ao mandrakariva, izany hoe Andriamanitra onena antsika. Tsy hoe onena fotsiny anefa izy, tsy hoe mitsetsetra ohatra antsika hoe de mampalahelo, de eo de miara mitanonika eo, tsia. Onena antsika izy fa kosa sady manome ny vahaolana manome izay ilaintsika tsirairay avy. Tena tia antsika Andriamanitra, be fangorahana izy. Onena tsy mitazana fotsiny amin'ny olana mahazo ny zanany, fa miditra ao ntsihitra mikarakara antsika. Ny mandeha Jesosy dia naneho ny fihetsem-pony ao amin'ny filazantsara Matthieu 7:7-8. Nitomany izy, de zao ny teny manao hoe impiry moa no tahanangona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany ao ambany elany, fa tsy nety ianareo. Tena onena Andriamanitra. Mitovy ny fitomaniny Kristy sy ny fitomanin'Andriamanitra manerana ny Baiboly, onena Andriamanitra. Ao amin'ny Deutéronomie 2:3 dia hitantsika kosa nefa fa maneho Andriamanitra tahaka ny voromanitsidina eo ambony zanany zay miaro sy mikarakara azy. Io no amaranantsika izao dindinika izao zay tiako ampahery anao ao amin'ny Deutéronomie 2:3-10. Deutéronomie 2:3-10. Hoy izy hoe toy ny voromahery manaitra eo amin'ny ankaniny, manitsidina eo ambony zanany, de toy izany no namelarany ny elany ka sy nandraisany azy ary nitondrany azy teo ambony elany. Ry mpiara-midinika namana, tena tianao Andriamanitra ary vonona izy hikarakara anao, vonona izy no anao zay ahasoanao. Zany ny dindinika ny fanaovantsika androany. Ary tiako ampahery anao mba hahatonga anao ho faly raha hiatrika ny tontolo andro fa misy Andriamanitra zay vonona hiara-dalana aminao. Ka raha misy olana mahazo anao, mety mandao ny olona, mety tsy miraharaha ny olona, fa izy kosa onena ary mikarakara manome zay ilainao. Ho tanterahan'Andriamanitra amiko an'izany ary ho tanterahan'Andriamanitra aminao an'izany, hombanao mandrakarivany ilay tompo tia antsika ndeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misotranao indray izay noho ny amin'izany teninao izany niarahana ny dinika teto, ka nahafantaranay fa manana fihetsem-po mangoraka ianao, ary tsy hoe mangoraka sy onena fotsiny fa vonona ny karakara sy hanome izay ilainay. Ampio zay Andriamanitra anaiky an'izany, hino izany fitantana sy ny fitiavanao anay izany, ka hahatonga anay ametraka indray ny tontolo andronay eo ambany fitarianao, dia mitahianay, mitahizo ampiara-midinika amiko izao momba anay ianenao amin'ny anarana Kristy nangatana izany vavaka izany.